Haltafiaraka aminao indray anatin'ity vidéo manaraka ity izay ianarantsika indray ataontsika hoe resaka grammaire momba ny plural nouns, izany hoe marimarina kokoa irregular plural nouns. Irregular plural nouns izany hoe araka ny fahaizantsika zao ny anarana anankiray na ny nom anankiray rehefa ataontsika au pluriel de matetika izy ampiana s na ampiana es. Ny pluriel zany moa midika hoe mihoatra ny anankiray. Rehefa roa zany izy de efa pluriel ny anaran'izay sy ny sisa sy ny sisa. Fandroana isika de resaka momba ny irregular plural nouns. Izany hoe tsy mitovy amin'ilay teneniko teo hoe ampiana s na es ny pluriel-ny fa hafa mihitsy izay mila ataonao tsy anjery. Zay mahatonga anazy hoe irregular. Irregular raha dikatsika amin'ny teny frantsay de irrégulier. Tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra. Ireto de tena fampiasantsika foana mihitsy de ijery anankidimy isika, anarana anankidimy zany de manomboka androany tsy ho disoinao intsony ny pluriel an'ireto teny ireto. Ohatra zao amin'ilay plural nouns mitovy amin'ny rehetrarehetra, ohatra hoe ny house de rehefa ataonao au pluriel iny de asianao s fotsiny hoe houses. Houses. Ohatra indray hoe dress ataonao au pluriel de lasa dresses. Dresses. Nampiana es. De ireto arany ilay irregular plural nouns. Voalohany hojerentsika de ny man. Ny man de midika hoe lehilahy. De ny pluriel an'io zany tsy hoe mans fa men. Men. Lehilahy be dia be zany mihoatra anankiray no resahina rehefa men, ohatran'izay no fanonana azy. Le teo somary lavalava kokoa man, pluriel men. Ohatra hoe akanjo natokana ho an'ny lehilahy, lehilahy eto zany ataontsika pluriel satria tsy lehilahy iray akory ny vidéo fa be dia be. Akanjo delahy no amidin'ilay boutique anankiray. De teny an'izay zany de hoe the store sells clothes for men. Izany hoe men fa tsy mans na hoe mens. Manaraka ny woman. Dikan'izay indray de vehivavy. Rehefa mihoatra anankiray izy de women. Women. Can you see these women over there? Izany hoe mba hitanao ve ireto vehivavy ireto. Izany hoe tsy vehivavy anankiray no resana fa maromaro. Izay tonga le hoe women. Ny person. Person izany midika hoe olona. Rehefa mihoatra anankiray izy de atao hoe people. People. How many people are coming today? Izany hoe olona firy no ho avy eo androany. People. Ny child. Child midika hoe zanaka. Raha zanaka iray izy de child. Mihoatra anankiray de children. Children. They have 2 children. Manana zanaka anankiroa zareo. Tsy child fa children. Ary ny farany de ny tooth. Tooth zany midika hoe nify anankiray. Nify anankiray fotsiny zany. Fa raha ohatra ka mihoatra anankiray de teeth. Teeth. Tsy tooths fa teeth. Raha mitena zany hoe go brush your tooth. De afafy ihany zay hoe andana borosio ny nifinao anankiray fa brush your teeth. Andana borosio ny nifinao. Nifinao en général zany moa zany nifinao rehetrarehetra mazava ho azy fa tsy hoe nify anankiray no de andaninao fotoana iborosiana nify. Okay, de izay indray no lesona nozaraiko anao androany. Fantaro fa tena zava-dehibe ny fahaizanao an'izay vitsivitsy izay no resahiko izay satria mety tsy ho azon'olona zavatra ho resahinao raha ohatra ka diso ilay pluriel, non pluriel ampiasainao. De izay indray ny androany mirary soantsika rehetra amin'ny fianarana ny teny anglisy. Kotrana ihany ny famerimbereny anao ireny zany no lakile ahafahanao manatsara hatrany ny fahaizanao ny teny anglisy. Bye!